fikirantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina. Arak'izay fikirarentsika izay teny fandarina bokirantsika ny famitantanana aminao ankehitriny mankasitraka indrindra anao mbola manaraka hatrany onjam-peon'ny radio vaovao maso. Andray tononkira vaovao isika ankehitriny tsy vaovao moa zany fa efa enao teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso no ndeha atolotra anao amin'ity anio ity. Fandeha hiara isaotra ny tompo aloha isika mialona ndrasantsika ny hira sy ny tononkira. Misaotra Jesosy Kristy fa enao ilay Andriamanitra tsy mandao anay. Tena hoe manana izay manana anao enao ilay afaka iantoranay fa namandao anay tokoa ary izao rehetra izao dia fitiavanao anay tsy miova Andriamanitra. Ary enao no misintona anay manzaka ny fitiavanao mamerina anay mandrakariva aminao Jesosy Kristy. Andray izao tononkira izao izay Andriamanitra tsy misy toerana hafa mahasoa anay tsara ho anay afa-tsy ny ao aminao irery ihany ka ampiorenao aminao mandrakariva ny finoanay Jesosy Kristy. Andray izao tononkira izao izay dia avereno hitodo aminao ireo izay mety mbola varimbariana ihany koa. Misaotra tompo. Amen. Ndao tolotra anavy hatrany tirity fa ainao izy ty Iza no ay any an-danitra ary tsy misy aty amboniny tany hiriko tahaka anao na dia levina aza nofoko sy ny fo dia mbola vato lapo mifoko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mitsangatsanga mahafoy anao fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara azy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ary mba ilaza ny asanao rehetra. Tsy misy Jesosy tsy misy mahavita ny fianakaviana ao aiza Sini matsara
zay ny ratsika zay efa hainao le iry hainao tsara iny ny afaka no mikalo izay iry zay a ny antokopira ny afaka lohatenira kosa tia ny hoe aiza moa aho aiza moa aho andiny voalohany amin'ny tononkiratsika tsy misy Jesosy tsy misy Jesosy tsy misy mahavita ny fiainako ety tsy misy mahavita ny fiainako ety midina andalana na ho aiza aho tsy hahita na ho aiza aho tsy hahita mpamonjy niaritra noho ny amiko midina andalana fa ao aminao no misy ny mahatsara ahy midina andalana eny ao aminao no tsara sy mahafapo midina andalana na ho aiza Jesosy na ho aiza Jesosy nanandrana aho fa tsy fantatra zay mbola hanjo midina andalana fianao no hinoako ka tena fikiriko mafy dia mafy tokoa ndao veritsika izay andininy voalohany zay tsy misy Jesosy tsy misy mahavita ny fiainako ety na ho aiza aho tsy hahita mpamonjy niaritra noho ny amiko fa ao aminao no misy ny mahatsara ahy eny ao aminao no tsara sy mahafapo na ho aiza Jesosy nanandrana aho fa tsy fantatra zay mbola anjo ianao no hinoako ka tena fikiriko
mafy dia mafy tokoa. Anjiny faharoa ary ankehitriny. Anjiny faharoa. Ny maro nandatsa raha iny aho ka lavony fakampanahy midina andalana fianao Jesosy faingo ianao no tsy mba nanameloka midina andalana fa ao aminao no misy ny mahatsara ahy midina andalana eny ao aminao no tsara sy mahafapo midina andalana na ho aiza Jesosy tsy hitany maro fianao no mahery indrindra midina andalana fianao no hinoako ka tena fikiriko mafy dia mafy tokoa. Fianao no hinoako ka tena fikiriko mafy dia mafy tokoa. Zay ny tononkiratsika ny mikaloasy ny antokopira ny afaka. Avy amin'ny efitrikema ankady kely ilafy. Na averina aminao aloha ny irary aorian'izay kosa ho averina aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany tononkiratsika. Iza no ay any an-danitra ary tsy misy aty amboniny tany hiriko tahaka anao. Na dia levina aza nofotry sy ny fo dia mbola vato lapo mifoko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mitsangatsanga mahafoy anao. Fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ary mba ilaza ny asanao rehetra. Tsy misy Jesosy tsy misy mavita ny fianakety ao aiza zahita
aiza moa tsy misy Jesosy io tsy misy mahavita ny fiainako ity na aiza tsy ahita mpamonjy ny aritra noho ny amiko fa ao aminao no misy ny mahatsara eny ao aminao no tsara sy mahafa-po na aiza Jesosy io nanandrana fa tsy fantatr' izay mbola antsoa ianao no inoko ka tena fikiriko mafy dia mafy tokoa ny maro nandatsara iny akalavo ny fakampanahy fianao Jesosy ianao tsy mba nanameloka fa ao aminao no misy ny mahatsara eny ao aminao ny tsara sy mahafa-po na aiza Jesosy io tsy hitany maro fianao ny mahely indrindra fianao no inoko ka tena fikiriko mafy dia mafy tokoa na aiza tokoa isika na aiza dia tsy ahita izay ahavita ny fiainantsika afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany Jesosy Kristy ny hainy mihitsy no natolo no famonjena asy ianao noho ny alehibe ny fitiavany antsika ny maro ny manodidina ny hafa mety handatsa rehefa hoe intsika ka mandeha amin'ny lalan-diso latsaka ny anaty fakapanany fa ny tombo kosa tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka hoy izy ao amin'ny Lioka toko 5 ny 2:20 ary izay mihitsy nahatongavan'i Jesosy Kristy ny anarina antsika indray ary ny taona antsika merina antsika ao amin'Andriamanitra iray taonanao koa rakehitriny ndao tsy hanalavitra ny tombo hoe fitakary osika sandoka ihany ny fiainana tolotra izao tontolo izao fa amin'i Jesosy Kristy ny tena misy ny fiainana ho antsika misaotra Jesosy fa tena nity anay ianao ary tsy misy soanananay azoarina aminao ao aminao ny tena fiainana ho anay raha lavitra anao izay ka very Andriamanitra misaotra noho izany lehibe ny fitiavanao anay izany tehirizy izay toerana mandrakariva ao ambalanao eo ambanin'ny fahasoavanao misaotra Jesosy Kristy amen fanatra ihany koa ny fandarina bokirantsika tamin'ity androany ity ame fotoananao amin'ny herinan'io indray andraisy tononkira vaovao isika raha sitraky ny tompo indrindra azonao tao an-trano mbola mandefa ny sosikira any amin'ny laharana miantso ny laharana 033 033 14 792 792 08 na ihany koa manefa message privé nao any messenger VoaharyHasina VoaharyHasina izantsika ho solosoloana mandrakariva moa ny mpanakantsika fa maro dia maro ireo mpanakantsika manana ny sanganasany ity amin'ny onjam-peny radio vaovao mahasoa ho anao izay tsy naraka ny fandarantsika tamin'ity androany ity dia ho hitanao izany any amin'ny YouTube Bokikira tena anankiray tsy misy tsipanoizana fa tonga dia Bokikira mifampitohy ho amin'ny herinan'io indray raha sitraky ny tompo indrindra iza no ay any an-danitra ary tsy misy aty ambony tangy hiriko tahaka anao na dia levina aza nofoko sy ny fo dia mbola vato lapo mifoko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra fa indro very izay lavitra anao aringa anao izay rehetra mitsangatsanga mahafoy anao fa izao dia neo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ianao Jehova tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra
Tsika teo ny Bokikira fandarany radio VoaharyHasina niarahantsika tamin'ny zandry ny tiavan'i Jesosy Kristy voahary hasina.